vehivavy no loharanompirana tapiny finosana raha mandeha hony izy dia haingon'ny lalana raha mitoetra kosa dia ravaky ny tokantrano. Ny vehivavy ihany koa dia tsy mataho-tana miepaka fa sady mahay miaritra ny mafy izy no mahay mandefitra. Kanefa maro tokoa ny vehivavy tsy mahafantatra intsony ny zony noho ny fahantrana sy ny fahoriana mahazo azy ka dia androany valomarsa izay fanantenana tao anatin'ny fafisaingy dia ezaka mpafantatra ny zony vehivavy izahay ary kosatria koa ny volany mahory azy ireo dia fanampiana ara-bola zany nomenay anazy amin'ny olona sahirana rehetrarehetra hitety tokantrano ety amin'ny tany fadimy izahay hitety ihany koa fanaripako ary tsy adinina ihany koa ny eny amin'ny fanasan-damba. Izahay moa zany dia mirary soa ny vehivavy rehetra iny any vehivavy ho mavitazy vehivavy tsy mora kivy vehivavy tsy kofehy anaram-panjaitra intsony. Ankoatran'izay dia misy ihany koa vehivavy atao anatin'ny fanantenana izay miteraka kambana telo ka rariny sitsiny tokoa raha mba ho amena fanampiana izy ireo ka nyloranay ronono izy amin'izany dia rano fisotro savony akanjo ho an'ireo ankizy kely any zazakely anankitelo ireo rehefa avy eo.